anio Zoma fa 5 volana Desambra taona 2020 KRISMASY na Noely ankalazaitsika amin'ity taona ity. Zay mbola ibanjinantsika ry havana ilay aloha hevitra hoe manaiky an Jesoa Mesia ny mino. Ndeha iarahantsika amiredona aloha ny hira fanevan'ny 5 taona ny synodam-paritany Antananarivo andrefana eo am-pitsanganana. Nazara amini finuna bisikina erika andeha mijuru tanuka zabelanya safanupuna azaba malaina fa andeka mazutu saurenu tadidiu ni finuna mapesa ni urena keichiu Nekena tawa batukina Dana petra kitseso anyana maefa Fatsivita muranya safiturina Eke wampitiavana kadere tantera Saurenu tatitiu Difinuna mapesa Ni urena keijiu biasa amipifalina fanilanitra arimanzara luvana kufanyana anyandeka misikina efa falinyanjanao la Jeso tumpuna saurenu tatidiu ni finuna mapesa ni urena keijiu voninahitra ny amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana hoety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany. Andeha isika hideran'Andriamanitra ry havana, sokafantsika ny Isaia 5 ny andininy 5 sy 9. Isaia 5 andininy 5 sy 9. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo izany. Fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no mena antsika, ary ny fanapahana dia ho antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay andrian'ny fiadanana. Ny androsoa ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanam-pahataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenana sy ampitoerana azy amin'ny rariny sy ny hitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Fa ny fahasarom-piaron'i Jehovah tompony maro no ahatanteraka izany. Amen. Iredontsika ry havana ny hira 7.
mivavaka izika. Lehibe sy mahatalanjona tokoa ny asanao tompo Andriamanitra tsy to. Fa izay tsy mbola hitany maso, na reniny sofina, na miditra tao amponin'ny olona, na inona, nefa namboarinao an'izay tianao, dia ianao Andriamanitra teraka ho mpamonjy anay tamin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Nanetry teny ianao tompo, nahafoy ny lampanao soa ianao, ary manaiky izahay fa ianao ihany no Andriamanitra mendrika iankofana sy deraina mandrakizay. Eran'ny fo mampananay koa tompo ny fisaorana anao, fa maro ny toe-javatra nolalovanay tamin'ity taona ity, na teto amin'izao tontolo izao zany, na teto amin'ny firenenay, izay ny antraika tamin'ny fiainanay andavanandro, ny toe-pahasalamanay sy ny fombanay rehetra, kanefa dia velona trapa amin'izeny izahay noho ny famondramponao. Ekenay fa iainao ihany Jesoa mpanjaka, mpanafaka anay amin'ny fahotana, ary raisinay amin'ny fifaliana ny famelan-keloka atolotra ao anay sahady izay manatona anao ankehitriny. Ekenay koa fa Immanuely ianao, ilay Andriamanitra eto aminay, manatrika izao fanompom-pivavahana izao, ary manatrika anay rehetra. Ka ho anao ny dera, ny haja, ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ianareo ry havana. Ny hira fa 770 ny andiny voalohany sy ny faharoa no ataontsika mialohan'ny tsanganan'ny tompona anjara amin'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina. Mbola iary vavaka sika tompoko, ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitra tsara indrindro, mbola velom-pisaorana anao indray izahay satria tonga ny fotoana izay ianonay ny teninao sy andraisanay ny hafatra avy aminao. Koa sokafa ary tompo ny fonay sy ny sainay mba ahaizanay matakatra izay ho ambaranao aminay. Dia ao ihany koa Andriamanitra ny mpanomponao izay anambara ny teninao, dia ny fanamasinao hiasa ao anatiny, ary izay vahoakanao koa tompo dia mba tsy ho tahaka ny idiranay teto no ivoahanay fa mba ho feno ny teninao izahay ary anova ny fo vatonay mba ho fonofo. Dia mitenena Jehova fa voninkehanao anao izahay, naranao no anaovana izao izany. Amen. Iaraka mamaky sy hain'ny teny soratra masina sika ry havana. Izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Isaia 1:20, raisintsika amin'ny andinin'ny voalohany ary atsahantsika eo amin'ny andinin'ny hatramin'ny 70. Isaia 1:20, raisintsika amin'ny andinin'ny voalohany
ka hatramin'ny 70. Rehefa hita dia ovaketsika amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Ary isy solofo mitsimboka eo amin'ny fototry Jese, ary isy mitrebona avy eo amin'ny fakany. Ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny falahan'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehova, ary hoanitra kasitrahana aminy ny fahatahorana an'i Jehova, ka tsy tsara araka ny hitan'ny masony izy, na piaiky araka ny reniny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo, ary omeny rary ny mpandevitra amin'ny tany. Ameliny tany amin'ny tsorakazony vavana izy, ary mifofinain'ny molony no aminony ny ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinany, ary fanahy mahatoky no fekibony. Ary ny ambodia iara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leompara iara-mandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny omby kely mifaha iray toerana, ary ny zazakely no iroka azy. Ary ny omby vavy sy ny bera iara-komana, ny zanany iara-mandry, ary ny liona ihinana amin'ny lolo tahaka ny omby. Ny zaza minono ilalao amin'ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsahanono anindra ny tanany ao amin'ny lavaky ny menarana. Ary tsy andratra na animba ny heran'ny tendrombohitra masina izy, fa ny tany ho eniky ny fahalalana an'i Jehova, tahaka ny anaronan'ny ranony fanamban'ny ranomasina. Ary amin'izany andro izany ny solofon'i Jese, izay hitsangana ho fanevany firenena, dia izy no tadiavan'ny jentilisa, ary ny fiterany dia ho voninahitra. Amen. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Matio 2, raisina amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny 12. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianao ry Betlehema tany Joda, dia tsy dia kely indrindra ao amin'ny andrinan'i Joda ianao tsy akory, fa avy ao aminao no hivoahan'izay anankiray ho mpanapaka, ka izy no mpiandry ny Israely oloko. Dia napaka magy mangingina Heroda ka namodotra fatratra taminy izay andro nisehoan'ilay kintana. Dia naniraka azy akany Betlehema izy ka nanao hoe, andeha fitoro tsara ny amin'ilay zazakely, koa rehefa hitanareo izy dia ambarao amiko mba hakanesako any koa hiakohako eo anatrehany. Ary rehefa nandre ny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia lasa, ary indro ilay kintana hitany teny atsinanana ny aloha azy mandra-pijanony teo ambonin'izay toeran'ny zazakely. Ary no nahita ny kintana izy dia nifaly indrindra. Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahita ny zazakely sy Maria reniny ka niakohaka teo anatrehany. Ary no ny efa nosokafany fitehirizan-drakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy, dia volamena sy zava-manitra ary miora. Ary rehefa nitoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy, tsy verina any amin'ny Heroda, dia lalana hafa no nalehany nody ho any amin'ny fonenany. Amen. Hofaranantsika ny famakiana ny soratra masina, ny epistily ho an'ny Galatiana 4, ny 1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izao, raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny andeva izy, na dia tompony zavatra rehetra azy, fa feheziny izay mpitondra sy mpitaiza azy izy mandra-pahatonga ny fetrandro voatendriny ny rainy. Dia tahaka izany koa isika, fa mbola zaza dia nandevozin'ny abdiam-pianarana izao tontolo izao. Fa rehefa tonga ny fotoanandro dia nirain'Andriamanitra ny zanany, nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambanin'ny lalàna, anavotany izay ambanin'ny lalàna mba handraisantsika ny fananganana anaka. Ary satria zanaka ianareo dia nirain'Andriamanitra ho ataom-pontsika ny fanahin'ny zanany, miantso hoe abaray eo, ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Andeha hisangansika riavana no ny hira faraky amin'ny 20, ny 1 sy ny 7, raiky amin'ny 20, ny 1 sy 7 mialohan'ny anambarana ny hafatry ny Tompo.
revana malala amin'ny tompo mampitombona ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Miarabantsika rehetra mahatratra zao krismasy taona 2024 izao. Krismasy miavaka tokoa izany satria ahafahantsika miatrika izany androm-pifaliana izany. Ny tenin'Andriamanitra izay omena antsika ry havana dia araka izay hitantsika ao amin'ny filazantsarany Matthieu toko 2:5 hatramin'ny 2:12. Matthieu toko 2:5 hatramin'ny 2:12. Krismasy voalohany tamin'ny fahaterahan'ny mpamonjy no voatantara eto, ary toe-javatra maningana sy miavaka ny amin'izay namanginy magy sasany any Jesoa. Isan-taontsika ry havana dia mankalaza an'izany krismasy zany, ny fahaterahan'ny mpamonjy. Fa inona tokoa moa zany hoe Jesoa teraka izany? Ny fahaterahana ry havako dia manao hoe ny fivoahan'Andriamanitra amin'ilay fiafenany. Raha hoe Jesoa Kristy niteraka dia aseho zany hoe Andriamanitra nivoaka tao amin'ny fiafenany. Raha mandinika ny testamenta taloha sika dia ahitantsika ao Andriamanitra pahary, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mitantana sy mikarakara ny olony. Kanefa izany Andriamanitra izany dia toa tsy hita mivantana, fa miteny izy amin'ny alalan'ny mpaminany, amin'ny alalan'ireo olo-malaza samihafa, miteny amin'ny alalan'ny anjely. Fa eto kosa raha ambara hoe teraka ny mpamonjy dia Andriamanitra miseho izany. Andriamanitra tonga eto amintsika izany, ary izay no mampiavaka mihitsy izany hoe fahaterahany Jesosy Kristy izany. Fa rehefa milaza koa tsika hoe ny fahaterahana, ohatra hoe misy zaza teraka, dia misy fiainana izany. Fiainana vaovao, fiainana tsy miafinafina ao anatin'ny kibo intsony ny reniny, fa fiainana hafa mihitsy. Ka ny fahaterahana zany dia maneho fa misy fiainam-baovao tian'Andriamanitra omena antsika, omena ny olombelona rehetra. Dia ilay fiainan'Andriamanitra izany. Koa ny olona ry havana izay mankalaza an'izany fahaterahan'ny mpamonjy izany dia maniry ao aminy manokana. Maniry ao aminy manokana, ary nampianary ny magy antsika izany eto. Ny magy izay nahafantatra fa hoe misy mpanjaka teraka ny hoany. Ny magy izay atao hoe tsy jiosy fa jentilisa, no ny fahendrena, ny fahalalana izay ananany, dia fantany hoe misy zavatra maningana eto an-tany. Misy mpanjaka teraka, andehantsika iaona aminy. Maniry iaona manokana amin'ny Jesosy. Ary amin'izao andro krismasy izao ry havana, izany koa ny toe-po takian'Andriamanitra amintsika. Maniry iaona amin'ny Jesosy isika. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe tena izany tokoa ve ny etaetam-pontsika ao anatintsika ao raha mankalaza an'izao krismasy izao isika? Ny magy eto dia ny eritreritra hoe satria mpanjaka no teraka, andeha ho any amin'ny rodam-panjaka, any andondona fa mihitsika fa hahita azy ihany. Kanjo inona ny tranga? Tsy nahita. Ny lojikan'olombelona zany dia hoe rehefa mpanjaka no teraka dia any amin'ny trano sy ny lapasoa tsara. Kanefa diso adresy izy tao anatin'izany.
ny olona maniry iaona amin'ny tompo ry havana dia tsy mandeha amin'ny lojika na fomba fisainany fotsiny ihany fa tian'Andriamanitra andeha amin'ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ahitantsika sy iaonantsika manokana amin'ny Jesoa Kristy. Ilay ekentsika ho Mesia. Ary izany no voalaza eto rehefa tonga tao amin'ny Heroda ireto magy reto nangorohoro Heroda dia lasa nampiantso ny olona mpisorona sy ny mpanoran-dalàna ary ireo no nanambara arak'izay voasoratra hoe any amin'izany tanàna ny Betlehema tany Joda izany, any no ivoan'ilay anankiray ho mpanapaka ary izy no mpiandry ny Israely oloko. Voalaza zany any amin'ny faminaniany Mika 5:1 ary hitantsika eto zany ka raha te iaona amin'ny tompo ianao ry havana, tena sarobidy ary zava-dehibe ny verenanao ao amin'ny soratra masina. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra irery no afantaranao sy ahitanao an'izany Jesoa mpamonjy izany. Jesoa no ivon'ny soratra masina. Na dia any amin'ny fanekena taloha aza ilay everintsika hoe miafiny izany, fa ao ny fahatanterahana ary hitantsika miharihary eto izany amin'ity filazantsara araka ny Matthieu ity. Ny olona maniry iaona amin'ny tompo ry havana dia mitady ny tompo izy. Kanefa tsy moramora izany fitadiavana amin'ny tompo izany eto. Tsy mora. Satria ny mahagy manokana dia nifanehitra tamin'ny Heroda mpanjaka izany ilay heverina fa ny manam-pahefana eto amin'izao tontolo izao. Maneho ilay fanahy n'izao tontolo izao. Ny fanehitra tamin'izany. Ka ny fanahy n'izao tontolo izao inona? Ny fanahy izay mihatsara velatsia tahaka ny Heroda. Hoy izy eto hoe ndana mba fitory tsara ny amin'ilay zaza, mba hankanesako any koa iankoko eo anatrehany. Fiatsaram-belatsia izany. Zavatra hafa ny koboniny izany. Ny fanahy n'izao tontolo izao dia ny fanahy mamitaka. Tomiseho amin'ny endrika tsara ivelany kanefa ny ao anatiny te hamono an Jesoa Kristy. Ry havako, ianao anio tonga eto tranon'Andriamanitra na koa any amin'ny isan'ny tokantrano any izay manaraka an'izao fandaharana izao. Jesoa Kristy te iaona aminao koa ary fantany etaetanao. Fa raha tena tianao ny ovanginy manokana amin'izao krismasy izao enoy ny tenin'Andriamanitra. Avelao ny fomba n'izao tontolo izao izay toa mihatsara velatsia. Mirentirenty ny velany eny, maneho ny hoe teraka Jesoa. Mety amin'ny haingo sy ny fety maro isan-karazany izany. Mety amin'ny sakafo mafilotra izany. Tsy hoe ratsy akory izany ankehitriny. Isaorana ny tompo raha afaka manao izany ianao. Fa indrindra aoka tsy amin'izany. Fa hifantoka ianao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ilay nilaza tamintsika hoe ao Betlehema tanàna ny Jodia. Ao ny voan'ilay anankiray ho mpanapaka. Dia izy no mpiandry antsika izany. Fa rehefa naniry iaona manokana amin'ny Jesoa reto magy na dia jentilisa aza. Rehefa tonga ny fotoana dia nahita azy izy. Dia hoy ny soratra masina any amin'ny 10 manao ary noho ny nahita ny kintana izy dia nifaly indrindra. Nisy fifaliana lehibe tao anatiny satria Andriamanitra koa dia hitany mitari-dalana azy amin'ny alalan'ilay kintana. Andriamanitra efa mialoha ary mitsena n'izany etaetana izany. Dia ianao koa fantatry ny tompony etaetanao mifalia fa nomenanao ny famonjena.
fa manokana ry havana ny olona ihany koa izay mankalaza ny fahaterahan'i Jesoa ankehitriny tahaka an'ireto magy reto dia manaiky azy mihitsy ho mpanjaka voaositr'Andriamanitra, manaiky ho Mesia mpanjaka. Rehefa mandinika an'izao tantara izao sika ry havana, manomboka amin'ny 9:20 hatramin'ny 12:20, rehefa niaona tamin'i Jesoa ireto magy reto ka tanteraka ny tenin'Andriamanitra fa izay mitady no mahita, rehefa faly izy ireo, ny fihetsika voalohany nataony dia ny fiankohofana. Olay teny hoe rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahita ny zazakely sy Maria reniny ka niankohoka teo anatrehany. Niankohoka dikan'izany dia fiakena, fanekena fa io zaza teraka io no mpanjaka. Mpanjaka miankohoka amin'ny mpanjaka, satria reto magy reto nge olon-kendry sady mpanjaka kanefa dia niankohoka tamin'ilay mpanjaka teraka, maneho izany hoe manaiky izy fa Jesoa teraka io no mpanjaka ny mpanjaka, manana ny fahefana avo indrindra, tompony zavatra rehetra, tompony fiainana. Ary izany fiankofana izany koa dia maneho fanetretena, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ary izany no tian'Andriamanitra ataontsika amin'izao krismasy izao, manome voninahitra an'Andriamanitra tsika, manaiky ny heriny sy ny fahefantsika fa mpanjaka ny mpanjaka izy. Amin'ny alalan'ny fihetsika no anaovany izany, fa amin'ny alalan'ny fanoloran-tena ihany koa, dia ny fanoloran'ny fanatitra ho an'ilay zaza teraka. Olona teny eto hoe ary noho ny efa nosokafany ny fitehirizan-drakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy, dia volamena sy zava-manitra ary miora. Manambara fanoloran-tena izany ry havana, hoe ny manontolony ny ao anatin'ny rehetra, ny sarobidy aminy dia natolony ho an'i Jesoa Kristy. Endrika fanekena ny fanoloran-tena. Ianao tsy afaka nolon-tena ho an'ny zavatra tsy ekenao. Ary izany ny tena tian'Andriamanitra iainanao amin'izao krismasy izao hoe ekeo fa mpanjaka ny mpanjaka izy. Izy no manam-pahefana ao amin'ny fiainanao dia atolory azy ny fiainanao manontolo. Sokafo ny fonao ary ny fiainanao manontolo mihitsy omeo azy mba ho marika fa tena mandray azy ianao. Inona ny natolony? Olona teny eto hoe volamena, zava-manitra ary miora. Izany volamena izany ry havana dia tany amin'ny fanekena taloha dia fanajana mpanjaka izany, fanomezana ho an'ny mpanjaka izany. Ary ny mpanjaka ny vaviny Seba dia nanolotra an'izany manokana tamin'ny Solomona. Maneho izany hoe tena ekeko ianao tompo fa ianao ihany no mpanjakako, tsy manana mpanjaka fa tsy ianao na dia mpanjaka ary. Izay ny fihetsiky ny magy eto, fa isika koa na dia manana ny izay heverintsika fa ho maha isika antsika ary isika ekeo fa mpanjaka izy. Natolony ny volamena, fa natolony ihany koa ny zava-manitra. Ny zava-manitra izany dia zavatra dorany izany, mba hanenika ny trano izany omena an'Andriamanitra izany fanehoana fa ianao io no ten'Andriamanitra. Dia takatry ny magy izany hoe ity zaza teraka ity ka tsy zaza tahaka ny zaza rehetra fa ilay Andriamanitra mihitsy tonga nofo eto amintsika. Ary izay no nanoloran'ny tena hoe tena manaiky manaja anao sy ny fahefanao Andriamanitra tonga nofo eto amiko, hitany masoko ianao. Dia tahaka an'izany koa ry havana amin'izao andro krismasy izao, efa nambara tamintsika ny hoe ny teny dia tonga nofo.
lay Andriamanitra miara-monina amintsika, tonga olombelona tahaka atsika. Ary raha miara-monina izy tsy hoe miserana fotsiny fa te onina mihitsy ao anatintsika, ka rehefa sokafantsika nirakitry ny fotsika dia afaka miditra ao anatintsika ao lay Andriamanitra. Fa ny anankiray koa izay fanomezana nomeny eto dia ny miora. Ny miora zany dia rehefa atao sy amboarina dia lasa tahaka n'ilay diloilo fanosorana ny mpanjaka, ny mpaminany, ny mpisorona, ary eo ny tena ahitana. Izao fanomezana izao ny tena nahitana hoe io Jesoa teraka io ka ilay Mesia, ilay voaositr'Andriamanitra, sady mpanjaka no mpisorona nitondra ny fahotantsika teo amin'ny azo fijaliana, no mpaminany, izy ilay tena tenin'Andriamanitra tonga nofo eo amintsika. Ao amin'i Jesoa Kristy ny fahafenoan'ny fomba n'Andriamanitra rehetra. Takatry ny maky zany. Fa moa ve takatra koa zany ankehitriny ka tsy manana zavatra iankofana intsony ianao afa-tsy Jesoa Kristy irery ihany, fa izay ny dikany mbola fahavelomanao. Matoa ianao nomena fahavelomana, fa tsy maty ny aretina, indrindra izay nandalo teto amin'izao tontolo izao, dia tadidio fa tian'Andriamanitra ianao anaiky azy ho Mesia, ho lay voaositra Andriamanitra tonga nofo. Tian'Andriamanitra ianao tena iankoka anetry tena eo anatrehany. Tian'Andriamanitra ihany koa ianao iona amin'ny manokana, fa ao amin'ny fiaonana aminy no andraisanao ilay tena fiainana dia fiainam-baovao. Ary ny farandriavana dia izao, ny olona nkalaza ny fahaterahan'ny tompo dia olona manana fahasahiana mihitsy hiala amin'ny fomba n'izao tontolo izao. Manana fahasahiana hiala amin'ny fomba n'izao tontolo izao. Ny andininy 12 dia olona teny hoe ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy, tsy hiverina any amin'ny Herôda, dia lalana hafa no nalehany nody ho any amin'ny fonenany. Tsy nandeha any amin'ny Herôda. Ny Herôda ilay nolazaintsika teo hoe ilay sarin'izao tontolo izao masika, ilay sarin'izao tontolo izao manohatra an'Andriamanitra, ilay sarin'izao tontolo izao miatsara velatsia. Fa ny olona mankalaza ny fahaterahan'ny mpamonjy dia samy mihitsy na dia mandrivotra ary izy hoe miverena ty amiko, miverena ty. Izay mantsy ny tenin'ny Herôda. Eo amin'ny andininy 9 mba hankanesa kokoa iankoaka eo anatrehany. Fa sany olona tena iova zotra, iova lalana, hiala amin'ny fanao an'izao tontolo izao hibebaka. Ary ianao koa izany ankehitriny. Matoa miantefa aminao izany teny izany hialao ny fomba n'izao tontolo izao. Izay ivelana izy ny to maneho firentirentena tsy samy hafa. Ohatra ny tena hoe mankalaza n'ilay fahaterahan'ny mpamonjy, fa ny ao anatiny te hamono an'i Jesoa Kristy izy. Tsy te handray an'i Jesoa Kristy izy. Ary manohitra ny Kristy mandrakariva izy. Ilay fanahy ny fiatsaram-belatsia. Mba tsy ho amintsika rehetra n'izany. Fa rehefa tena ao anatintsika marina ny hoe te hiaona amin'i Jesoa, ahitan'i Jesoa ianao. Ahitan'i Jesoa ianao anio. Ahitan'ny fitiavana ianao. Ahitan'ilay fiainana atolony ianao. Dia fiainam-baovao. Ary omeny fanantenana ianao. Fa izy ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo iankofanao, dia mitantana ny fiainanao amin'ny lalana marina. Dia mifaliry avana tahaka an'ireto mahaky reto, ny fifalian'ny lanitra, ny fifalian'ny anjelany hitoetra ao aminao hatrany. Amen.
vavaka sika ravana indray ny fifalian'ny fonay Andriamanitra tena tsapanay mihitsy ny fanatrehanao ary tsapanay amin'ny alalan'izao fotoana izao fa miaona aminao zahay ianao lay mandinika ny fonay sy ny fiainanay manontolo ianao teo teraka ty anatinay anome fiainam-baovao ianao malala izay rehetra manaraka izao fanompoam-pivavahana izao hitanao ny etaheta sy ny faniriana izy ireo lalina amin'izao raha sy fotoana izao dia mivavaka mangina eo anatrehanao zahay ianao koa Jesoa Kristy ho lay teraka dia te hitondra hery sy fihavaozam-piainana ho anay hatrany tsy ho anay ihany nefa fa ho an'izao tontolo izao mihitsy izay voageja ao anatin'ny aretina ao anatin'ny fahasarainana samihafa ary tsy afaka mihetsika mihiboka ny ankamarony miandrandranao zay tompo ao aminao ihany ny famonjena ao aminao ihany ny tena fiainana ao aminao no ahitana ny fifaliana mangataka izahay hovanginao manokana ny tsirairay avy isambatan'olona sy isan-tokantrano ankehitriny sokafy ny masom-panana izy ireo ahitany ianao ary rehefa mahitanao dia ome hery iankoka eo anatrehanao anajanao sy anome voninahitra anao ome hery anokatra ny fony ka anavao fanoloran-tena koa ho anao andray anao Jesoa Kristy lay mpanjaka ny mpanjaka lay tompo ny tompo ilay manana ny fahefana feno voaositr'Andriamanitra ankehitriny dia mivavaka manokana izahay ho an'ity firenena ity hitanao loatra ny zava-misy rehetra ao ny tsy fisian-drano mahatonga ny kere any tsy moany sy saika efa manerana izao tanina izao fonjeo izay tombo ao aminao ihany no misy ny famonjena feno hitanao ny tsy fandriam-pahalemana ny herisetra amin'ny endrika samy hafa tompo mpanjaka teraka ianao mitondra an'izany ianao fa antsoantso ny anjely koa izany fa fiadanana ho an'ny olona kasitrahany maisitraka an'izany izay ka hiala eo aminay izay tsy ankasitrahanao hiala amin'ity firenena ity izany fa mba ho firenena ankasitrahanao anie izahay mivavaka tompo ho andreo olona trapasairanana maro ao ny very asa tsy anasa ao ny azo paoriana amin'izao andro krismasy izao ao ny sarakolony irery tompo malalo atao voatsapany fa eo aminy ianao te ho teraka ao anatin'ny fony ianao te hanampahefana ho fiainana ianao mpanjaka te hitondra fifaliana ho azy ianao dia ianao ihany amin'ny alalan'ny fanamasina no hiasa anasitrana izay fomaratra ampitraka ny mitanondrika anome fanantenana azy kivy sy tady ho very hevitra eny mivavaka izay tompo ho an'ny fiangonana kristianina rehetra mankalaza anao amin'izao andro krismasy izao tena ho fen'ny fifaliany lanitra tokoa ny izay rehetra ka andray ny fiadanana ifanotonon'ny anjely izay rehetra koa dia tena ho fiasana eo ampelantananao hiala amin'ilay fahazara-poana fanompo anao marina ka hizara ny hery sy ny fitiavanao Jesoa Kristy ta io tompo izay mba faniriana sy fikasana tsara ty anatinay ahafahanay manome voninahitra anao fa izany vavaka izany dia ombonanay amin'ilay nampianarinao manao hoe ranay io izay ny an-danitra ho masinina neny anaranao ho tonga neny fanjakanao atao aneny isitraponao hoe ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra mehoanay ny uzianina saza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelana izay meloko taminay aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy
manafana amin'ilay ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Dia ary sika riavana iara-itsangana zao a ijoro vavolombelon'ny finoana dia iombonantsika ny fanekem-pinoana larana 4. Ka manambara ny finoantsika an'i Jesosy Kristy sika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay. Sy araka ny teny nataony Samaritanina hoe ny tenanay no nandreka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataony Tomasy hoe tomboko sy Andriamanitro. Amen. Mipetraka ianareo ry havana malala. Tonga amin'ny fotoana izay ilazana ny raharan'Andriamanitra isika ry havana dia anao izany tanteraka an'izany ny mpanompon'Andriamanitra. Ao anatin'ny fanarahana ny raharan'Andriamanitra isika izao. Hoy ny ten'Andriamanitra amintsika. Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahita ny zazakely sy Maria reniny ka niankohaka teo anatrehany. Ary noho ny efa nosokafany ny fitehirizany rakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena sy zava-manitra ary miora. Izany ten'Andriamanitra no resana avy amin'ny filazantsara ny sorata Mateo 2:2 zany arabanantsika rehetra mpianakavy finoana sika mpanaraka ny tambajotra tserasera miaraka amin'ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana amin'izao Zoma dia amin'ny Desambra taona 2020 zao fitan'Andriamanitra ao amintsika rehetra fa izy amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany dia faly mifampiaraba aminao faly mifankahitadava aminao ihany koa manaraka izao raharan'Andriamanitra izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika nandiny taona 2020 iny ary misaorana ny tompo satria dia azo lazainy hoe vita ny ampahambetsaka amin'ny balcon zany teo amin'ny fantarina ny fiangonana ampahafantarina antsika rehetra ihany koa zany isaorana an'Andriamanitra ary isaorana anao izay mitondram-bavaka sy miara-miasa manampy ny amin'izany fantarina ny fiangonana zany tranon'Andriamanitra asa tanan'Andriamanitra izany. Dia mamaraparana ny taona tsika mitondram-bavaka izao tontolo izao, mitondram-bavaka ny firenena malagasy, mitondram-bavaka tsika sambana sy fikambanana ny komity aleo alasana satria Andriamanitra momba antsika Jesoa Mesia dia izy no ivavahantsika, izy no tikintsika ary izy no antenantsika hanafaka antsika amin'ny ratsy rehetra. Dia mirary ihany koa fiadanan'ny tompo amintsika hiatrika ny famarana ny taona ary atratra ny taona vaovao 2020 eo ambany tanameran'Andriamanitra miasa teny mbola tandro ny andro aza kivikivy ry havana mahereza ho aminao fiadanan'ny tompo. Amen. Andesika ry havana anatanteraka ny rakitra izao, rakitra tena marika ny fanoloran-tena antsika, ny fiekentsika fa tena mpanjaka ny tompo, fa nekentsika fa izy no Andriamanitra tonga nofo, izy ilay voahositra ho Mesia. Ataontsika amin'ny fifaliana izany rakitra izany, marika ny fanoloran-tena ka ny hira fa 70 no ho tanderahantsika ampanaovana ny rakitra.
andeha iara-itsangana isika ry havana nolotra ny rakitra sy andray ny tsodrano aorian'izay a dia ny hira fa 7:70 no tanterahantsika hira fa 7:70 ka ataotsika izany a aorian'izay a dia mipetrakitsika manao ny trinité masina ivavaka sika ry havana Jesoa tompo tahaka an'ireo magy dia manolotra izay tehirizina fatratra izay amin'ity andro krismasy ity atolotra ho anao ny sarobidy indrindra aminay izany dia ny tenanay ny fonay ny manontolonay raha isy tompo faekenay ianao mpanjakanay Andriamanitray fa raha isy koa ny vola izay avy aminao ihany fitahinao ihany no atolotraiko avy amin'izany tompo malalo fantatray fa izay atolotra anao dia tahinao ary atanteraka ihany koa ny asa fitoriana ny filazantsara izay mbola andrasanao amin'izao fahavelomana izao feno fifaliana izay tompo raha mandiny andro krismasy ary indrindra mbola amaraparana ny taona zahay sitrakay hiaraka aminao hatrany ka ny fifaliany lanitra ho aty anatinay ny herinao Jesoa Kristy mpanjaka mbola ambombanay rehetra koa tanterao aminay ary tompo ny tsodranomasina tononina ary atolotra amin'ny anaranao mitahinao ny tompo ka miaro anao mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao manandratra ny tavany aminao ny tompo dia manome anao ny fiadanany amen petraka manao vavaka manginy sika ry havana ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika ireriany eny ny voninahitra amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen